Orange eo anilanao. Manoatra ho anao ny tantara eto amin'ny Record FM. Record FM manolotra anao mandritra ty herinandro ity. Lapan'ilay biby olona. Nosoratany Teferjao Andreparana. Ponina. Ralana. Arifony. Christophe Rabearmanana. No an'ny miaina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Andro faefatra. Fetita ny akanjoko. Mora entina koa ilay gâteau amin'ity kesika efa voaomana isiana azy ity. Ary le raozy izany atao aiza? Ohatrany misy posy kely azo asiana azy ity amin'ny akanjoko ity. Aleo apetraka eto e. Ary ohatrany misy olona ny ao ivelany izany. Aleo hoe sady mivoaka tezerena. Ohatra e, biby olona kely be da be reto. Ino fa mivoaka? Ary toa izy indray no matahotra. Lasa niakatra any ambony any. Ary tsy raha lozy rery ange izany ny biby olona mipetraka ato fa misy hafa koa e. Iny angamba ny zanany na zandriny. Aleo aniny fa aleo mivoaka ny trano dia mamonjy ny voatiry dia mody ka. Asa zao se hafalindry dada mahita. Mody koa moa izany ndry fa avy tsara. Sa tena nihevitra hoe sy ahita ny fianakaviako izany intsony. Sady io efa miandry korangory. Lasa zao aloha. Fahono ary bebe. Ie. Ianao tokoa moa izany efa ela na nitondra soavaly sy voatiry. Aka, zao lehibe zao avonahay. Za nipetraka tato andapa. Zanak'olona sahira na mantsy. Ahoana moa ny havidiananay soavaly? Fa ahoana izany ny fomba natongavana tao amin'ny lapan'ny biby olona io ka? Ndray andro zay nandeha nakakitay zay sy ny vehivavy vitsivitsy teo an-tanànanay. Dafa saraka tampoka tamin-dry zareo ohatry ny voan'ny tambery-tany zay dia nandeha fotsiny tamin'izay lalana hitsony lohako dia tonga tao amin'ny io lapa io. Nidondoniko ny vavahady. Elaela ihany amin'ny andro teo Za amin'io angetaeta sy nona mafy. Tampoka teo anefa ny vola vavahady. Hitako nefa hoe iza ny olona namoa dia toa zao ny zava-niseho. Tena tsy hitako hoe iza ny namoa an'ilay vavahady. Aleo angamba ito dia hoe teo izay ao anatiny. Ohatray, tena tsy mampio. Tsara tsy izay zany feno voankazo karazany maro efa matoy azo hohanina tsara. Aleo tonga dia maka avy hatrany fa tena noana azy zany Aleo itsy akondro masaka botinitsy aloha makana. Dia avy eo voasary. Dia raha mbola noana dia ampiana karazany hafa. Tena voky azy zany voky voankazo. Nefa ohatrany mbola mangetaeta be dia aza nefa misy rano. Itsy aloha itsy misy dobo kely. Ary aleo entiny ty ravikazo ty atao solokopy isotroana ranoko. Tena madio kosa izany rano izany ary aleo rovina amin'ity raviny ity ny rano dia akarina any am-bavaka. Ry razako toa sary iny mitazako ao anaty rano. Toa biby olona. Marako ianao. Loza fa saika latsaka tao anaty dobo fa voatazony. Vonjay! Vonjay! Nalantsy vonjeo azy aloha dia tsy izany ianao. Tsy fantatro nga aty amin'ny fanjakako angianao zao Fa tena ho faty mary. Ho virafirainy ty biby ratsy ty. Mifona re tompoko. Mifona re tompoko aza vonoana re ahy Izany nanome alalanao hiditra ato amin'ny fanjakako. Diso lalana tompoko dia
Noana mafy tena hita nyity lampanao ty dia miditra tato fa tsy nisy nanome alalana zany. Dia mangalatra no ataonao fa misy anatandreninao anganina mboly andreo voankazo ireo tonga dia makatsy ampiambana akory ianao. Tsy nisy tompoko fa mifona re aza vonoana re ahy e. Mba fantatrao no sasy miandry amin'izay mpanao ratsy tsy fantatro tompoko. Ay, na ianao maty atao sorona na ianao manompo amandra-pahafatinao ka irantinao valeo aleoko tompoko manompo anao. Zay safidinao midira renao aty ambala. Dia zay rehetra nidirako tao amin'ny olampy io Zany? Ie. Dia inona zany le asa fanompona nataonao? Raha ny tena marina tsy dia asa fanompona loatra no nataoko e. Ay, Mipetraka rery ao an-dapa. Ohatrany hoe mpiambina zany ny asako tao e. Tsy misy afa-tsy mikarakara ny sakafoko sy manadio izay tokony ho diovina no nataoko. dia ianao zany dia tsy tafaferina any amin'izay misy anao zany tsony mihitsy. Afaka mandeha araka izay fotoana tiako andehanana any ako. Mamela malalaka raha lozy amin'izay. Fa taloha tsy afa nihetsika tao amin'ny olampy io mihitsy aho. Rehefa nana ny fitokisana dia afaka manao izay tianao. Ay, Rehefa manaraka ny sitrapony ny triko tsy maintsy tonga any amin'izany rehefa manao ny sitrapony. zany hoe manaiky ho vady ve? Raha zany ohatrandry manaiky ny fitiavany ako. Betsaka ny olana mivaha amin'izay. Ndry afaka mivezivezy makany aminareo. Raha lozy mahazo izay iriny. Dadanao tsy tantindonondoza. Ka ataoko ahoana moa zany ary bebe rangorony anambady biby a? Tsy biby iny fa biby olona. Ny vatany biby fa ny fanahany olona. Fa inona ny antony ilazana ho an'izany? Manam-panahy zany raha lozy raha araka ny hevitrao? Hatramin'izay nipetrahako tao tsy hitako izay zavatra nataony ka nampalahelo aho. Rehefa mitsidika amin'ny fianakaviako afaka mitondra izay zakako. Na volamena na vokatry ny tany ao an-jaridainao. Hitako afa-pahasahiranana amin'ny fianakaviako amin'ny fanomezana entiko azy ireo. Fa bebe rangory zany manan-janaka? Tsy manana fa manana mpiray-tapo dia ireo no ampiako e. Fa hono ary bebe? Eny zay ihany. Zavy zany sika no mipetraka ao amin'ny olampy io e. Tsy afaka mamaly an'izany fa raha momba n'ilay biby olona hitandry iny. Fa ahoana ny nalalanao fa nahita biby olona hafa? Ka hitako teo amin'ny varavarandry iny. Efa niteneniko ny ala teo kanjo hitandry tampoka. Sao no izy ry vavy tsara biby ohatran'ireny daholo ny karakaranao saingy paika omena azy no manao izay tsy ahitanao azy. Sao dia matahotra ianao. Ireny no mikarakara sakafo, maka rano sy ny sisa. Raha lozy no mifehy an'ireny amin'ny mahampanjaka azy. Zany ve? Ary noveriko fa ianao angeny manao an'ireny rehetrareny. Sao no izy ry vavy tsara. Mbola betsaka ny zava-miafina momba ny olampy io tsy fantatrao. Saingy mbola hazava aminao zany any aoriana any. Ohatray marina. Tena varindresaka tsika. Efa kaiky sahady ny tanànanay nge. Zany? Ngamba adiny 3 sisa dia tonga. Tao vita tapakandro nefa lalana tsy vita 2 andro raha ny tokony ho izy. Ka fahefana avy any amin'ny ralozy daholo ny antony ry vavy tsara. Ataony izay ahatongavanao mialoha any aminareo mba ahafahanao mifety ny aniversera-nao miaraka amin'ny ankohonanao misy anao. Izay no ilazako fa tsy manao izay hampalahelo anao raha lozy. Izay hahafaly anao ny masony e. Tena zany tokoa ve? Asa groupe antsika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 12 telo 24 janoary ho avy izao ao amin'ny esika Antanimena. Ho antsika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage indrindra moa fa ny tompona fiara eny na chauffeur aza dia tena ilaina ny mahay diagnostika mba tsy ho lany vola
na very fotoana intsony amin'ny fanamboarana. Raha oary ny formation de base en diagnostic automobile sy moto ny alakamisy 22 sy zoma 23 janvier ho avy izao ny théorie ary ny sabotsy 24 janvier kosa ny pratique. Ny saram-piofanana 180 000 ariary. Ny toerana ao amin'ny cafétéria Escantany Mena. Omena boky, vidéo guide, logiciel de base maimaimpoana ny piofana rehetra. Téléphone 038 65 740 00 038 65 740 00 nani 033 65 740 00 033 65 740 00. Mivarotra pareil diaky ihany koa zay a. Bonjour. Efitra tsotra-paono fiarahana amin'ny sakafo eny tadavinao. Bonjour ny vahaolana. Manome tsiro tsy misy fetra. Mampivoaka ny ingam-panahan'ny-pahana. Mahasambatra amin'ny fianakavy. Na ao an-tokantrano. Na anaty restaurant. Spaghetti bonjour ihany ny atsika. Adramo. Fa bonjour le spaghetti tsy andiso fanantenana anao. Bonjour daholy. Ho anao io, eno tsara, afatra lehibe ity avy amin'ny Orange Money, Amivola ary Airtel Money ity. Toromarika entina miaro kokoa ny volanao, ka zomo tsy ambaratelo ny code secret anao. Isao tsara ny volanao rehefa manao dépôt sy retrait, tsy misy olona tokony hiantso sy hangataka ny code secret anao na oviana. Raha misy ayay, aza misalasala miantso ny 204 ho an'ny Orange Money, 807 ho an'ny Amivola ary 121 ho an'ny Airtel Money. Miara-miasa, iaro ny volanao. Nitsingerina androany tokoa ny nahaterahan'ny vavy tsara. 7 taona izy zao. Manao ahoana ary zao ny fiainany ihany miaraka amin'ilay biby olona. Manaiky ny fahendren'ny zanako iny aka. Vitany manao sorona ny tena noho ny fitiavany asa ny zandriny. Zahay tia miaina amin'ny arena. Izy ihany zao mijaly noho ny fitiavana. Tsy afaka misafidy sy anjara ny vavoaterana ambady biby. Tena ndry tokoa ry vavy tsara ny tonga amin'ilay fiteny hoe vao tsy maty dia isaonana. Dia tena tsy ho hitako mandrakizay tokoa ve ny zanako hoe nisy fotoana ary andra andro izay nikasa hijery ny lapa misy azy. Saingy tsy mety tonga tany, tsy mety hita ny lalana. Ndre, ary misy voatiry tsara dia tsara ny zany manaton'izay. Sa mety manam-pahefana manao fitsidiam-paritra. Andraso hoe somary natonany eny amin'ny arabe iny. Adre, io fa mijanona manoloana ny vavahadiko mihitsy. Aleo natonana. Tena tady sa nitazako mitseny izany a. Ohatra ny fatany hoe ho tonga za. Aleo mivoaka avy hatrany aloha fa tsy. Fa mba nofy asa tsy eto tany tsony fa ny paradisa. Si a, tsy manonofy ianao ry dada. Vavy tsara zanako nofy sy raty eto anoloanao ty. Zanako marina. Ary aleo fihiniko zany zanako zany. Dada. Tena saika tsy fantatro marina. Marina tsy mitovy amin'ny fiakanjo mpanjaka ny fiakanjonao. Ary izy ty miaraka aminao. Izy ry dada amin'ny bebe rangory a. Le nitondra tany amin'ilay biby olona. Zay fa tadidiko. Manahoana ianao tompoko? Manahoana ny dadan'ny vavy tsara? Aiza aloha ny toerana mety ametrahana n'ity voatiry ty. Ohatra tokoa, ampidiro aty tokotany aloha. Tsy maninona fa apiko ianao napika soavaly. Ampidirinao ambala aloha omena vilona fa hitako fa tena reraka izy zany. Tena reraka mihitsiko no. Dia zany ry dada ny fiainako tany a. Namela hitsidika anareo ilay biby olona amin'izao fetoko izao. Sady misy gâteau efa voahomanao. Dia efa nentiko anaty kesika ity dia raha antsika mifaly eto. Ianao zany mikarakara io gâteau io? Ka. Zanga misy raha ataoko mihitsy ihany. Tonga manantona eo daholo sy zavatra ilaiko rehetra. Fanomezana avy amin'ny ralozy io. Ralozy? Iza le ralozy? Le biby olona re zany ry dada. Ralozy ny anarany. Ary inona no andehanan-drangory aty? Sa anaramaso anao? Ka. Tsy anaramasa zany ny antony andehanan-drangory aty. Za mihitsy ny safidy tondra azy mba hanala fahanginana teny an-dalana. Ary za mihevitra hoe raha tsy saina be le rangory iko. Hay zany raha azoko tsara mifankahazo tsara nareo mianaka.
ka hoana moa izay ry dadany tsy hifankahazo a. Izay mianakarera ange ny olona mipetraka ao amin'io lapabe io tena lapa feno zava-miafina nefa misy izay ilainao ary manana fanjakana hafa ihany koa. Tsy azoko ny tiandry olona zaina ry vavy tsara. Mpanjaka ry dada le ralozy ary mitadasika be dia mitadasika mihitsy ny fanjakana. Saingy ny olona entiny dia tsy olona fa biby ohatry azy avokoa, nefa dia mazoto miasa be daholo mahagaga indray izany. Dia raha manaiky ny fitiavana dia ho mpanjaka ohatry azy koa. Aleo izany resaka izany aloha ivalany fa efa izany niakatra izany rangory. Aleo amin'izay dia tiany ty mofomamy ity dia rahana mihinana sady efa izany koa ny ankizy sady faly ery daholo izy izany. Tsy androko ery nahitana ny zareo ary mba haingana kosa ny netsony koto azy tany izany ka. Ararotoko amin'izao rangory tsy eo zao anako ty resaka ataoko anao ty. Resaka iny izany ry dada? Resaka momba ny keja maso antsika amin-dralozy misy vahaolana. Fa vahaolana inona moa izany sao dia vao maika ampidi-doza. Zaho aloha tsy mino hoe ampidi-doza zao le izy anaka. Fantatrao moa iray nikambana? Fantatro ka. Iray nikambana le mpitaiza olona ve? Eny anaka. Izy ny vahaolana nafaka antsika amin'ity kejy ity. Sendra tafaresaka taminy amantsy indray andro izay dia lazaiko taminy momba antsika dia nilaza izy fa tsy misy vahaolana intsony satria ianao efa tsy taty intsony. Zao ianao tafaverina aty dia mino aho fa misy vahaolana. Zao na rarotana so tara loatra. Karalozany ery dada ka mahafantatra ny zava-miafina mety fatany avy hatrany ary zao izany zavatra kasaintsika atao izany. Tsy miatra amintsika intsony izany efa misy fiarovana nalaiko tany andray nikambana ato ka mino fa manakana amin'ny fahafantaran-dralozy ny fikasantsika io. Savenao tsy dia ho afaka Ahoana moa any tsy dia ho afaka Ay, ka zao dia ho any amin'ray nikambana any amin'ny mazava-takona dia ho hita eo izay lazainy. Haza Groupe antsika formation de base en diagnostic automobile sy moto. Téléphone 038 65 740 00 038 65 740 00 nani 033 65 740 00 033 65 740 00. Mivatra pareil diag ihany koa zay Madame, fa bonjour, le spaghetti tsy andiso fanantenananao. Orange, eo anilanao. Nanotra ho anao teo, mitantara eto amin'ny Record FM. Lapan'ilay biby olona. Nosoratany Tefiarjao Andreparana. Ponina. Ralala. Arvony. Christophe Rabiarmanana. Monany miaina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Fitohy rampitso